Barabatsika rehetra indray amin'izao amin'ny valora alina izao raha ny vaovao azo ambara indray makasika ny rivodoza emina aty aloha dia misy orana mikizatrany amin'iny faritra vadivavy fitovinany mipakatry amin'ny Atsimatsanana aty moa zay ary efa miditra tsikelikely amin'iny taolana roa iny misy ao anatin'izay ihany koa dia misy ny tafio-drivotra ny tsara mariana ihany koa dia ho an'ny faritra Bongolava ny Betsiboka sy ny faritra Boeny aloha dia oram-baratra ny any misy ihany koa araka izany tafiotra ao anatin'ny oram-baratra izay tsy tokony ampitaitainantsika amin'iny faritra iny ho an'ny vaovao farantsika ary amin'izao amin'ny valora zao dia any amin'ny 1.5 kilometatra atsinanana somary atsimatsinana ny Mananjary aloha no misy an'ny ivon'ny ity rivodoza ity ny fikisany kosa hatreto dia mbola 2.20 kilometatra isan'ora tsy miova araka izany tombatombana fa dia amin'iny distrikan'ny Mananjary sy Manakara iny izy no vinavinaina hiditra tanety ho an'ny amin'ny manodidina ny 10 ora alina any ho any. Makasika ny filazana ho an'ny loza ho an'ity rivodoza ity kosa dia tahantsika amin'ny akavanako eto tsisy fiovana na ny loko mena na ny loko mavo na ny loko maitso dia misaotra antsika rehetra amin'ny manaraka indray ary afaka adiny indray eo veloma to.